Fiadanan'i Jesosy indray no tonona amintsika rehetra any atokantrano tsiraray ihany vangiko amin'ny alalan'izao a pejy izao iresaka momba ny fiovampo isika. Na raha tsika nahita fa nisy izany a ny fiovampo ny Ramatoa Black Nadia, Ramatoa Tinsimena na fiovampo amin'ny endriny isan-karazany a tsy izy roa ihany fa olona hafa ihany koa. De momba an'izay zany no hitondrantsika fanazavana hijerevantsika famarinana an'io a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny ary tompoko hoe niova fo zany i Ramatoa kely a Black Nadia, niova fo Ramatoa kely a Tinsimena de lasa silamo. Tsy maninona zany a, zay ny safidiny. Zay no fisainany a sy fieritreretany fa everiny fa justa izany. Fa ny zavatra tena ho jerentsika de hoe misy fiainana mandrakizay hoe ao anatin'ny fiovampo anankiray. Tsy izy roa ihany a, fa be da be ny artista olo-malaza hoe miova fo a, mpanao politika lasa miova fo a, manaradia an'Andriamanitra, fa ny ataony ihany ny ataony a. Izay mantsy no mahatonga antsika zany hoe mijery ny tena lafim-pahamarinana hoe aiza marina ny tena misy fahamarinana, aiza marina ny tena misy ny ahafahana mahazo ny fiainana mandrakizay. Ary zay ny tena zava-dehibe zay. Ny zavatra tsara fantatsika aloha voalohany indrindra de ny Baiboly nampianatra selon la Bible. Ohabolana toko 2:520. Misy lalana ataon'ny olona fa mahitsy, everin'ny olona fa lalana mahitsy a, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana, fahaverezana no fiafarany. Misy lalana everin'ny olona fa mahitsy, kanjo a lalana mitondra makany amin'ny fahafatesana no fiafarany. Misy a fiovampo everin'ny olona fa juste ara-pahamarinana, eritreretiny fa ahitana fiainana mandrakizay kanefa lalana makany amin'ny fahafatesana no fiafarany. Ho azavaintsika izay. Nisy fiovampo naseho an'i Jesosy Kristy avy hatrany de ara-panahy mavesatra be no hitondrantsika fanazavana. Ilay fiovampo naseho an'i Jesosy Kristy dia izy zanak'Andriamanitra tao an-danitra tao, nanana ny vatana celestialy, incorruptible, tsy andaira-pahafatesana, tsy andairan'ny aretina. Fa izay mihitsy a noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nampidinin'Andriamanitra na etrikely ambany kely noho ny anjely Jesosy Kristy fiovampo novaina, nisy transformation nataon'Andriamanitra tao fa nitehirizin'Andriamanitra foana ilay mahazanak'Andriamanitra azy. Ary niporofony zany tany amin'ny bokin'ny Kolosiana hoe fatao amin'ny tenany no ny toeran'ny fahafianoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Raha takatsika izay fiovampo Jesosy Kristy hoe tao an-danitra izy tao amin'ny tontolo celestialy zay a, de nampidinina ho olombelona, ho zanak'olombelona. Alay fisaran-tsaina fakafakao ny fahamarinana ao anatin'izay. Fa raha voarainao ny evim-panahy ao ambadik'izay a, de tsapanao ny atao hoe fiovampo. Amen. Ny zavatra misy mantsy de izao. Raha nitranga Black Nadia sy Tinsimena na artista hafa na olo-malaza hafa de tsindriana be hoe niala tao amin'ny kristianina dia niova silamo. De izay no tsindriana fa fiovampo. Misy evi-petsy be ao anatin'izany. Satria tiako ny manipika amintsika fa ny kristianisma, ny silamo, ny judaisma na religion hafa raha mbola mijanona religion sy dénomination fotom-pampianarana dia mitovy daholo ireo. Fehezin'ny système, fehezin'ny rafitra anaram-piangonana sy ny ohatran'izany. Tahaka ny hoe
io misy sabatista mitovy amin'ny protestant, io misy protestant mitovy amin'ny katolika, io misy katolika mitovy amina fiangonana ziona, io misy fiangonana ziona mitovy amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, ainsi de suite hatrany hatrany apokalipsy sy ny anaram-piangonana rehetra zay tonga ao an-tsaitsika ao. De ohatran'izay ihany ko hoe silamo izy fa miova kristianisme. Ary nao amin'ny silamo ara de tahaka le zavatra nytanitsaitsika teo misy antoko-pinoana be da be isan-karazany shiita, sunnita sy ny sisa rehetrarehetra izay samy manana ny foto-kevitra hijoroany. Hatreo dia marina ny filazantsika fa mitovy daholo reo anaram-piangonana rehetra ireo. Ary no tsara ity lazaiko ity, rehefa tsy misy révélation Jesosy Kristy ao anatiny fa mijanona fampianarana fotsiny hoe selon la Bible, selon ny Korany, selon ny spiritisme ho an'zareo boudaïsme, selon ny occultisme, selon ny fampianarana mistika ho an'izay miaina sy manovo fahendrena ao anatin'izany ary ainsi de suite hoe andao hiverina andoharano fomban-drazana sy ny sisa rehetra mitovy daholo ninninona karaza-pahendrena sy karazana fahonona tena ampianarina ao anatin'izany rehefa tsy misy an'ilay révélation Jesosy Kristy. Important be izay passage no lazaitsika izay. Maninona no miteny hoe zava-poana raha tsy misy an'ilay révélation Jesosy Kristy satria mazava ny baiboly. Averiko tsara ary eno ity zavatra ho lazaitsika manaraka ity. Ny Jaona voalohany 5:12 izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Averiko tsara. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Jaona voalohany 5:12 misy an'izay. Ny dikan'izay dia hoe raha ohatra ny mpino anankiray sabatista izy miorina amin'ny fampianarana sabatista mandala ny fivavahana sabotsy mitandrina ny zavapadina misaron-doha ohatra ny silamo sy ny sisa rehetra fa tsy manana ny zanaka dia zéro. Ohatran'izay ihany koa mpino izy pentécotiste miteny amin'ny teny tsy fantatra ora chaque hier barabara sy menjerazera izy rehefa mametra tanina sy ny sisa rehetra izay rehetra lazainy fa fanomezam-pahasoavana fa tsy manana ny zanaka zéro. Ninninona asa soa ataony satria izy mpino katolika malemy fanahy sincère sy ny ohatran'izany fa tsy manana ny zanaka zéro. Ainsi de suite miala kristianisme ianao de mivadika silamo mazava ho azy tsy manana ny zanaka satria mirenonce an'ilay divinité an Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zay mantsy ilay fotom-pinoana silamo. Tsy manaiky hoe Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy dia dokotera tsotra fotsiny fa tsy Messia zanak'Andriamanitra. Ary misy an'ilay divinité ny fahafianon'ny fomban'Andriamanitra rehetra tao amin'ny tenan Jesosy Kristy iny mihitsy no lavina ao amin'ny finoana silamo zéro. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Jaona voalohany 5:12. Ka ny fiovam-po tahaka an'ireny hoe niala tao amin'ny kristianisme dia mivadika silamo zany dia hoy aho hoe zéro satria tsy ao lay vie éternelle, tsy ao lay herin'ny filazantsara, tsy ao lay révélation Jesosy Kristy, tsy ao lay hoe manana ny zanaka, manana ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny Jaona 4:4 9:7 rehetra tsy misy olona mahay manantona ozy ny ray tsotoa ozy Jesosy Kristy raha tsy nitaony ray. Ny problème mantsy dia influencer ny akamaroan'ny olona hoe inona indray ny fotom-pinoana malaza, inona indray no ary nisy fotoantsika nampianatra teto hoe ny resaka influence dia tsy avy amin'Andriamanitra tsotoa fa avy amin'ny démonie. Ary ireo olona influenceur be da be manokatra pejy araky ny fisainany sy ny fieritreretany
andehanany sy hiasany ao anatin'ilay pejy amin'ny maha influenceur azy dia na tsy tiany tsy tiany zao zavatra lazaintsika zao dia agent satana izy satria ilay objectif ao anatin'le hoe maha influenceur azy dia resaka buzz, resaka followers, resaka fisarihana ny sain'ny olona hifantoka amin'ny fotokeviny fa tsy ilay révélation de Jesosy Kristy ilay hoe izay manana ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay. Jaona voalohany toko 5 andininy faha 12. Andriamanitra tsy pakafana fa satana no pakafana. Zay ny anton'ilay vavaka nampianaron'ny tompo hoe aza mitondra anay ho amin'ny fankapana. Ka mikasika niny resaka fiovam-pony ramatoa Black Nadia Stensmena iny de ohatran'ny olona rehetra ihany hoe androany izy katolika de misitaka katolika izy de lasa protestant, na ohatra hoe androany izy adventiste de lasa apocalypse izy, de misitaka ao amin'ny apocalypse izy de lasa ziona, lasa FM foi, na misitaka ao izy de lasa misitaka amin'ny assemblée de Dieu izy de lasa Jesosy mamonjy, de voandray misitaka izy de lasa faky na ohatrohatran'izany. Zany hoe resaka loko, resaka etikety, resaka zavatra ohatran'izany satria influencer ilay olona. Zay no tena famarinana tsara voaraintsika amin'ny fiovam-po tahaka an'ireny. Donc zany ny tena marina tsy fiovam-po lay izy satria ilay fiovam-po araka ilay fanazavantsika tany amin'ny fampidirana dia Jesosy Kristy tao an-danitra tao mihitsy dia nisy fiovana nataon'Andriamanitra taminy fa nitehirizina ilay mahazanak'Andriamanitra azy fa natiora mihitsy no miova natao ambany kely noho ny anjely izy. Tonga zanak'olona izy tonga olombelona izy. Zay ilay fiovam-po. Fa tsy hoe androany katolika de rapitso protestant de afaka pitso luthérienne de afaky ny afaka pitso après any luthérienne lasa adventiste, lasa tic-tac-toe sy ny sisa rehetra. De ohatr'izay ihany hoe androany kristiana de rapitso akony lasa silama. Mitovy ihany zany zavatra izany rehefa tsy Jesosy Kristy no mifoa ao anatin'ny olona anankiray. Ilay nambarantsika teo araka ny soratra masina Jaona voalohany toko 5 andininy faha 12 hoe zay manana ny zanaka ihany no manana ny fiainana. Ka ny question de hoe maninona izy no niala tao amin'ny fotompinoana kristianisme dia influencé sous parenthèse resy lahatra lasa silama. Ny valiny dia satria tsy nanana an'ilay Jaona voalohany toko 5 andininy faha 12 izy hoe tsy nanana ny zanaka lay tokana, tsy nanana an Jesosy Kristy satria raha nanana an Jesosy Kristy ny olona anankiray dia nahatsapan'ilay tsiro, nahatsapan'ilay fiainana, nahatsapan'ilay natiora an-danitra, nahatsapan'ilay expérience vie éternelle. De za miteny atsika fa tsy misy faratampo-pahasambarana mihoatra an'izany ka tsy de sura loatra hoe nanana ny zanaka izy matoa izy nivadika silamo. Safidiny azy iny izy no manohy ny parcours-ny vie privée iny tsy anjarantsika no manery aniza siza miimposer amin'iza siza satria izay dia fahendren'Andriamanitra. Manaja ny safidiny olona isika tahaka ny anajan'Andriamanitra ny safiditsika tsiraray avy. Mirary soa azy ary tsika mba hahita ny tena fiainana mandrakizay rencontre am Jesosy Kristy tahaka ny aonan'ny Paoly Damaskosy, lalana ho an'ny Damaskosy tamin'i Jesosy Kristy. Iza moa ianao i Paoly? Izany Jesosy Kristy zay enjehanao. Izay ilay fiovam-po nanomboka teo i Paoly dia voaova tanteraka mihitsy ny tao anatiny, niova ny natiorany, niova ny fiainany. Ny question tena tiana
apetraka ho antsika tsiraray avy samy mamaly any apontsika any a ary tena tokony ho voaray antsika de hoe aiza ho aiza ny toeranao tena nahazo an'izay rencontre tamin'i Jesosy Kristy zay ve anao misy an'izay révélation Jaona voalohany a toko 5:12 zay ve eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra zay manana ny zanaka ny manana ny fiainana tsy izy roa ihany a izay nisitaka ny kristianisme religion ny tsofoka slamo religion satria influencé tsy izy ihany a fa be da be ny kristianina be da be ny mpino no mijanona ho religieux fotsiny a fa tsy manana ny Jaona voalohany a toko 5:12 io tsy manana an Jesosy Kristy tsy manana ny zanaka donc zany a mitovy amin'ny Black Nadia sy Tinsimena kristianisme ny ova silamo sahala ihany fa tsy mitovy a fa ny sasany mijanona kristianina fotsiny a religion satria tsy manana an Jesosy Kristy a tsy manana n'ilay fiainana mandrakizay mino fa voarainao ny afatra mirasoantsika rehetra ka tsao izay fifandraisana amin'Andriamanitra zay tadiavo izay rencontre izay mangata tena manana mihitsy etaeta hoe aoka ianao Jesosy Kristy ifo atao anatiko ise révélé atao anatiko mba hafahako marina mba hafahako hoe tena mitoetra ao anaty fahamarinana mba hananako a ny fiainana araky ny soratra masina Jaona voalohany a toko 5:12